dia mpifaliana indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny MCTV amitsy anoetsia fotoana foy afahantsika mifampahery afahantsika mifampivavaka dia ao anatin'ny toejavatra izay atrehanao ao toeram-piasana ao atokantrano amin'ny fiainanao manokana mampahery voalohany anao hoe aza mandeha irery ao anatin'ny ady lalovanao. Hoy ny tenandriamanitra atao amin'ny Luka 2:1-7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tsy misy olona manehitra jiro ka mametraka azy ao andavaka na ao ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro riavana malala. Zany teny zany no entin'ny tompo mampahery antsika tsiraray avy indray. Voalohany ao anatin'ny ady lalovanao aza manerery. Faharoa dia atao voalohany ao fiainanao foana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izy no mitondra anao, izy no manafaka anao, izy no tantana anao, izy no mampandresy anao ao anatin'ny ady dia apetrao amin'ny toerana tokony izy Andriamanitra. Fa ho apetraka Andriamanitra amin'ny toerana tokony isy anao ianao naiza toerana misy anao ao anatin'ny ady na ao amin'ny tokantrano na ao amin'ny toeram-piasana mety hoe misy zavatra tena tsy takanao, misy zavatra tsy takatry ny sainao, fa apetrao amin'ny toerana tokony isy azy Andriamanitra atao voalohany amin'ny fiainanao izy. Ary rehefa izy no ataonao voalohany ninona karazany zavatra miseho, ninona karazana olana ny anaran'izany olana zany dia tsy maintsy potika, tsy maintsy rava satria Andriamanitra dia Andriamanitra. Fampahirizana manokana eto amin'ity fandarana MCTV ity ary ivavaka ao anao izahay amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ny tena hitari-dalana anao, Andriamanitra ny ampandresy anao, Andriamanitra ny aneo ny voninahiny amin'ny fiainanao, Andriamanitra ny hitondra anao ho amin'ny fahasarana atsapa fiadanana manokana ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa apetraka amin'ny toerana tokony isy azy Andriamanitra atsapa fiadanana ianao, atsapa fitsarana. Hafa mihitsy ravana malala zany hoe olona mandalo olana kanefa matsapa fiadanana sy fitsarana. Tsy mikorotana ianao, tsy mahita tory ianao amin'ny alina fa za mampahery sarika miteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe zay rehetra manaraka nyity fandarana ity ho feno fiadanana, ho feno fitsarana ianao, eo ampiatrehana ny tontolo andronao, eo ampiatrehana ny any-ampiasana rehetra any, eo ampiatrehana ny olany ao anatin'ny tokantrano, ny ekolazan'ny ankizy, ny jirama zay be lehibe moa tsika no miantso antaribianay fa izay ny ilaina ny fandarana tahaka an'izao. Mampahery antsika izay dia mivavaka ao antsika, mampiakatra ny finoantsika izay hoe raha mbola Andriamanitra no Andriamanitra tsy maintsy ianao no voaka mpandresy farany amin'ny ady lalovanao io dia mino izay fa zay rehetra manaraka ity fandarana eto amin'ny MCTV ity na tsy iza fotsiny ary fa ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa izay manambara ny tena hivavaka ao antsika dia mino fa isy fiantraikany lehibe amin'ny fiainanao. Ary ianao zay mijery, ianao zay manaraka anana fijoroana vavolombelona goavana sy lehibe ianao atoato noho ny fomban'Andriamanitra satria ianao dia mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana tokony isy azy. Vavakitsika raha io mankasitraka anao zay, mame voninahitra anao misotra betsaka ny amin'ny teninao. Amin'ny mampanomponao tompo dia manonona tsodrano, manonona fa zay rehetra manaraka ity fandarana ity dia tononona ho azy ny fandreseny, tononona ho azy ny fahatsarana, tononona ho azy ny voninahitra, tononona ho azy ny fiadanana, tononona ho azy ny fahasalamana amin'ny anaranao Jesosy. Ary mino fa ny tsiraray avy zay mametraka anao lohany, fanay masino ampio ny tsiraray avy, tario ny tsiraray avy zay mametraka anao lohany dia mino fa hoentinao amin'ny toerana avo, toerana misandatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Dia manonona fahombiazana, manonona fahombiazana, manonona fahombiazana, manonona fandreseny, manonona fandreseny ho amin'ny mpanaraka amin'ity fandarana MCTV ity. Misaotra tompo malalo. Amen. Ho tahin'Andriamanitra indray tsika rehetra.